Lafim-baovao tanteraka kosa indray azo atao tsara no mampiasa ny soavaly amin'ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana noho ity karazam-biby iray ity manana ny herijika afaka misedra lalana maro eto amintsika ihany koa. Nisy mihitsy aza moa ny fanaovan-tsoniam-ny teo amin'ny ministeran'ny fiompiana ny departementan'ny faculté ny siansa ary rtoa Veronika KANTOROVITCH amin'ny fitsaboana ity karazana biby iray ity. Araky ny fanisany nataony avy ao amin'ny ministeran'ny fiompiana dia misy 570 ireo soavaly eto amintsika amin'izao fotoana izao. Anisan'ny biby izay tsy dia voaresaka matetika ny soavaly fa mijanona eo amin'ny fampiasana azy amin'ny fanaovana hazakazaka sy ny fampitarisana voatiry. Azo atao tsara nefa ny mampiasa azy ireny indrindra eo amin'ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana any ambanivohitra. Izany dia noho izy manana hery, amin'izany sady afaka mandeha amin'ny lalana ratsy. Mahakasika izay fampiasana soavaly izay no antony fifanaovan-tsoniam-ny izay notanterana androany niarahana tamin'ny ministeran'ny fiompiana sy ny departementan'ny faculté ny siansa momba ny fitsaboana amin'ny biby eo amin'ny université Antananarivo ary rtoa Veronika KANTOROVITCH izay avy amin'ny université Cambridge any Grande-Bretagne. Efa taona ny faharetan'ny fifanaraha-piara-miasa ka hampianatra eo amin'ny université Antananarivo ny tenany no sady izaratra kefa eo amin'ireo mpitsabo biby. Anisan'ny olana eto amintsika ny tsy fisian'ny mpitsabo manokana ny soavaly ka tsy maintsy manafatra fanafody avy any La Réunion sy Maurice rehefa tojony tsy fahasalamana ireo soavaly eto amintsika. Tsy mbola misy ihany koa ny olona manatra kefa manokana eo amin'ny fibaikoana azy ireny.